adidiny fitondram-panjakana ny tsy maintsy nandray fepetra rehefa misy intoxication alimentaire massive tahaka an'ireny. Tsy misy idirana andriamatoa amin'ny Ravatomanga izany resaka izany. Tsy misy resaka hoe concurrence na monopole tiana panjakana, fa raha monopole tiana panjakana dia efa nakatona daholo angamba ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana rehetra tao Mahajanga. Raha ohatran'izay ilay fomba fisainana, ohatran'ny Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny any nanahirana azy ny mpanao menaka tonga dia nakatony daholo nga izy nanana an'izany etat amin'izany. Nivoaka tao anatin'ny fahanginana ny loholona notendrena impiara ny fitondram-panjakana mpisolovava ny Andra Joela sy izany fa lalateny Rakotondrazafy makasiky ny raharaha Coco Beach ary manamelika ny fahaparitahana ny tsaho mikasika ny filazana fa tsy nisy akory ny tranga tsy fahasalamana vokatsy ny fahasimbanana sakafo tao amin'ny Coco Beach mba hanakatonana izany ankolaka hoy ny loholona lalateny Rakotondrazafy ary ny marina io tranga tena nisy ary ny joro vavolombelona ho anisan'ny haran'izany tsy fahasalamana izany ny tenany hoy izy. No mariny ihany koa fa tsy ny trano fandraisam-bahiny na ataontsika hoe hôtely no nakatona fa ny tolotra restauration no najanona noho ny tranga tsy fahasalamana vokatry ny fahasimbanana sakafo io. Maro misy ihany koa manko avy ny fitondram-panjakana ny joro vavolombelona amin'ny resaky ny harany izany tsy fahasalamana zany eo misy ny solombavam-bahoaka io ihany koa ny mpiasan'ny ministera. Mampametram-panontaniana zany satria io ne restaurant malaza anisan'ny tsara indrindra any Mahajanga ary isan'andro isandera ataontsika hoe isan'andro isandera zay misy vahiny foana no mipetraka ao amin'ny toeran'io ary misakafo any ka rehefa nitoron zareo zany nandeha ny sakafo eo dia lasa resaka ny harany zany tsy fahasalamana fahasimbanana resaka sakafo izany koa izany indrindra mahatonga ireo vahoaka reo mampametram-panontaniana hoe misy ambadika ve ty zavatra ty misy ataontsika hoe miparitaka mitambatrasera amin'izao fotoana izao manko hoe halainy mamy Ravatomanga satria hanao concurrence amin'izareo zay tsy marina zany hoy izy no mafisy anatin'ny vidéo ty harahantsika manko fa nikevitra nataon'izay rehefa avy eo fa ny mahagaga ihany koa mampametram-panontaniana ho antsika rehetrarehetra fa maninona rehefa miteny monopole sy ny karazana dia tsy maintsy miteny filoha teo aloha Marc Ravalomanana misy idiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ve amin'izao fotoana izao rehefa hita zareo zany le izy miparitaka mitambatrasera anabatona ny voaka malagasy indray dia tenenina foana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tsy manana zany ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana rehetrarehetra fa tia monopole tia tena rehefa iza manko izy dia tsy tia tena ianareo ve tsy tia tena zay mampametram-panontaniana fa miaro na izy miaro ny filoham-pirenena Andra Joela miaro ihany koa ny mamy Ravatomanga izay ve ny mission zareo reto rarisitsy ny zavatra ataory zareo zao satria hanao mission hiaro zany tenentsika zany ndao rahatsika fa nikevitra izay nataony izay fa azadino trahany topolasy topoko vavy ny miabonena manao izay amina manao commentaire afahantsika mahatsaritsara zavatra zay makasitraka maloto tsy isy angamba eto ambony tany tsy hanao fanainina hoe andao atao zay aparary olona ampoliny satria ny voalaza dia hoe inina natao iny zavatra ny foroniny iny mba hafahana manakatona n'ilay trano fandraisam-bahiny tena amiko zany tena fanaovana tsinitsinina mihitsy na ohatrany hoe fanompana mihitsy satria olona ampolony maro ny tao amin'ny espace médical tany Mahajanga fotsiny no efa une vingtaine zany hoe andropolony ny olona niditra hôpitaly vokatry ilay aretina azo tamin'ilay fahasimbanana sakafo ny tany amin'ny hôpitaly Manarapenitra tany amin'ny Mahavoky Mahajanga ampolony akoatran'ireo niditra hôpitaly dia nisy ihany koa ny narary tany an-tranony zazao anisan'ny narary taorina n'ilay fiarahana amin'ny sakafo vokatra izay intoxication alimentaire izay amiko zany tena melohiko tanteraka mihitsy ilay milaza hoe noforoporonina fotsiny mba hahafahana manakatona n'ilay trano fandraisam-bahiny ary hitondrako fanazavana ihany koa hoe tsy ilay trano fandraisam-bahiny hôtel Coco Beach nakatona fa ilay activité de restauration ilay fisakafoanana fotsiny ihany ao amin'ilay trano fandraisam-bahiny iny zany apiko ihany koa zay fanazavana izay tsy misy antony mihitsy anakatonana an'ilay trano fandraisam-bahiny amma trano fandraisam-bahiny na hôtel azy fa kosa adidiny fitondram-panjakana
ny tsy maintsy nandray fepetra rehefa misy intoxication alimentaire massive tahaka andreny tsy misy idirana andriamatoa amin'ny ravatommanga izany resaka izany tsy misy resaka hoe concurrence na monopole tiana mpanjakana fa raha monopole tiana mpanjakana dia efa nakatona daholo angamba ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana rehetra tao Mahajanga raha ohatran'izay le fomba fisainana ohatran'ny Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandrony any nanahirana azy ny mpanao menaka tonga dia nakatony daholo nga izy nanana an'izany etat d'âme izany